Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho ijoroantsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho ijoroantsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ry malala, mifalia arakaraka ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy, mba anananareo anjara amin'ny fifaliana sy firavoravoana amin'ny andro isehoan'ny voninahiny. Sambatra ianareo raha tevatevaina noho ny anaran'i Kristy, fa mitoetra ao aminareo ny fanahin'ny voninahitra sy ny fahefana dia ny fanan'Andriamanitra. Oka tsy hisy mijaly ao aminareo noho izy mpamon'olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpitsiriritra fananan'olona. Fa raha noho izy kristianina kosa no ijaliana, dia oka tsy homenatra amin'izany izy, fa voamaika anome voninahitra an'Andriamanitra aza noho izany anarana izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Zao dia ubintsika amin'ny fomba manetriketrika ny evanjely amin'ny raha hoe Alleluia, Alleluia ny tenin'ny Tompo. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
ombatsika mianakavy any Tompo. O tanteraka tokoa reza Sandajoany tamin'izany andro izany i Jesoa niandrandra ny lanitra ka nivavaka hoe raiko tonga ny fotoana omeo voninahitra ny zanakao mba hanomeza ny zanaka voninahitra anao fa efa nomenao fahefana amin'ny nofo rehetra izy mba hanomeza ny fiainana mandrakizay an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahalala anao any Andriamanitra marina sy Jesoa Kristy izay nirahinao. Nanome voninahitra anao aho tetỳ ambonin'ny tany fa tanterako ny asa nomenao ahy ataoko. Ary ankehitriny kosa dia anao raiko ny manome voninahitra ahy eo aminao dia ny voninahitra ananako tao aminao taloha naharina izao tontolo izao. Nitory ny anaranao tamin'ny olona nomenao ahy aho ao amin'ny izao tontolo izao aho. Anao izy ireo ka nomenao ahy ary efa nitandrina ny teninao izy. Fantany ankehitriny fa avy aminao ny zavatra rehetra nomenao ahy satria nomeko azy ny teny nomenao ahy ka noraisiny. Dia fantany marina fa avy aminao aho ary ninoany tokoa fa ianao no naniraka ahy. Mangataka ho azy ireo aho, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy ireo fa anao izay ahy rehetra ary ahy izay anao rehetra. Ary nahazo voninahitra amin'izy ireo aho, tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, izy ireo no ho eto amin'izao tontolo izao fa izao kosa ho any aminao. Izany ary ka ankalazaontsika ny teniny Tompo. Ry kristianina hava aza manahy fa sy ho lava ny fampianarana fa hiezaka kosa aho amaly ny fanontaniana ao anaty saisika ao rehefa avy nandrehany reny toetra ny maha eglizy ireny. Ahoana ary no atateraka an'izay? Ny tenin'Andriamanitra no mamaly amintsika. Voalohany, matoa mametraka eglizy olo isika, matoa ny misionera avy agny andafy agny miazakazaka mitoro ny vaovao mafaly mba halala ny Jesoa ary hampahalala ny Jesoa satria izay fahalalana ny Jesoa zay no fiainana ary ny fiainana mandrakizay. Ka te anontany aho, asangano ny tagnan'izay sy te handeha amin'ny fiainana mandrakizay. Asangano ny tagnan'izay te handeha amin'ny fiainana mandrakizay. Ambaran'i Jesoa androany ary fa ny fahalalana ny Jesoa no aza hosika ny fiainana mandrakizay. Dia mety anontany ary sika, ahoana no ahalalana ny Jesoa? Dia ireo izay nambarany amintsika. Voalohany, sy maintsy honena ny fanahy masina isika. Io ny trait d'union, io ny lakle ahafahasika. Ary zay no antony hanomezany fanahy masina. Firy moa ny fanomezana igny rakizy?
mandeha ho azy tsara fa oka mba andeha ho azy koa ny fiaina. Ino ma ny voalohany igny? Anareo manao akanjo fosy io, asangano ny tagnan'izay sy endry. Efa vita batemisika nahazo ny fahendrena. Hitasika amin'izay mahatoa zany sy misy ny fahendrena, fa fahendrena zao tontolo zao dia sy manaiky mandray ny fanahy masina isika. Ary zay ireny eglizy, ireny toetra ny lazaisika teo ireny dia manambara fa mitoetra ao amintsika ny fanahy masina. Zao koa nefa hoy Masindapiera, ahoana ny afatarana fa mitoetra ao amintsika ny fanahy masina? Hoy Masindapiera amintsika androany, sambatra zay tevatevaina noho ny finoana. Sy hoe mitady ho tevatevaina isika, fa matoa misy manontany asika ny finoasika, dia manaprofo zay fa efa manomboka efa sy consommateur fosiny sika zay, fa efa mampiasa ny finoana ka manontany ny olona hoe aizary zany finoanareo izany, aza menatra manambara ny finoana isika. Ary mifalia raha anontanian'olona ny finoansika, satria zay midika fa efa mampiasa ny finoansika isika, ary efa manome ny finoansika isika, ka plus isika mampiasa ny finoana, plus ahazo ny fiainana mandrakizay isika. Nampiasa ny finoany Victoire Rasoamanarivo, nampiasa ny finoany Lucien Botovoasoa, ka nahazo ny fiainana mandrakizay izy. Ka enganie isika siraikiraika avokoa vonona nampiasa ny finoansika ka ho vavolombelon'ny Kristy. Zay ny dikany hoe confirmation, fanamafisana ny finoana ary ankehirezin'ny fanahy masina isika. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fania.